Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarabantsika rehefa kotratra ity latsinainy efa 20 ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Joba. Joba toko fahefapolo, Joba toko fahefapolo andininy fa 5 ka hatramin'ny fa 4 Joba toko fahefapolo andininy fa 5 ka hatramin'ny fa 4 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo angeny be mota izay nataoko tahaka ny nanaovako anao ihany. Mihinana ahitra tahaka ny omby izy, indro eo amin'ny valahany heriny, ary eo amin'ny ozatra amin'ny kibony tanjany, enjanony rambony tahaka ny hazo serera, mifaninditsindritra ny ozatra amin'ny feo, ny taolany dia tahaka ny fantsombarahiny, eny tahaka ny anjabiny ny taolany. Voalohany amin'ny asan'Andriamanitra izy, ny mpanao azy no nanome sabatra azy. Mamoaka hoanina ho azy ny tendrombohitra izay ilalaovan'ny biby dia rehetra. Eo ambanin'ny hazo lota no andriny, eny amperena anaty zozo sy fotaka. Manalikaloka azy ny hazo lota, ary ny hazo malahelo eny amorony io no manodidina azy. Indro na dia Maria aza io ny tsy manahy izy. Matoky izy na dia misy Jordanina migorodana amin'ny vavany aza. Moa misy mahasambotra azy fa raha mihiratra ny masony, raha azony fandrika izy, misy mahatsindrona ny orony va? Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny hipopotama na ny behemota no resahan'ny bokin'ny Joba eto raha mitantara ny asan'Andriamanitra izy. Maneho ny fahalehibiazan'Andriamanitra, maneho ny asan'Andriamanitra mahagaga ao anatin'ny zao tontolo zao sy eo amin'ny fiainan'ny mpino. Raha ohatra ka mamakafaka ity andininy ity isika dia mazava ho azy fa tsy mitantara fehitantara ny momba ny hipopotama na momba ny behemota loatra ny tena antony ilazan'ny bokin'ny Joba, fa te hilaza fanoharana izy. Te hilaza fanoharana izy araka andininy fa 10 hoe jereo angeny behemota izay nataoko tahaka ny nanaovako anao ihany. Dia toy ny milaza fa vitan'Andriamanitra, tsy manahirana an'Andriamanitra ny miasa ho antsika, manefy antsika, mahary antsika ho matanjaka, ho tsy hay tohaina tahaka ny hipopotama eto. Raha ohatra ka mijery tsika ny fitanisan'ny epistily ny bokin'ny Joba, lay indrika ny hipopotama izay nanaovan'Andriamanitra azy, dia tena asehony mihitsy fa azon'Andriamanitra atao raha tsy efa nataon'Andriamanitra ho antsika eo amin'ny fiainantsika izany. Voalohany indrindra dia azon'Andriamanitra atao tsara ny mampahatanjaka antsika, avy amin'Andriamanitra ny hery mampahatanjaka antsika. Dia tanisaina eo ny herin'ny hipopotama, ny behemota, ny taolany, ny rambony, ny ozatra eny aminy, ny valahany. Asehon'ny bokin'ny Joba fa azon'Andriamanitra atao tsara ny mampahatanjaka antsika. Io tsy ny bokin'ny Joba ihany no miteny resaka an'io, fa Isaia koa dia miresaka an'io, manao hoe mampahatanjaka ny rerak'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ny hery mahatonga antsika mahajoro. Azon'Andriamanitra atao ny mahatonga antsika ahery sy hatanjaka. Tsy hoe tsy vitan'Andriamanitra izany, fa vitan'Andriamanitra izany, fa miandry ny finoantsika izy, miandry ny fienterantsika aminy izy. Araka ny tenin'ny Isaia mpaminany teo, izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery elatra ny akarany. Izany hoe ny mpanompon'Andriamanitra rehefa miantehitra amin'Andriamanitra, rehefa miankina amin'Andriamanitra, dia tahaka izao behemota izao ny heriny, tsy hay tohaina izy. Eny amin'ny valahany ny heriny, toy ny milaza hoe ny valahana mantsy amintsika amin'ny testamenta taloha dia milaza hery ety miasa. Rehefa miteny hoe misikina ny valahana dia milaza fahavonona hiasa.
dia apetrany tsara zany raha mitanisan'ny valahan'ny hipopotame izy tsy hoe te hitanisa fotsy fa te hilaza hoe Andriamanitra de manome hery atsika, manome herety miasa itsika ndraindray kivy amin'ny asa, ndraindray mahatsiaro hoe te hiasa nefa tsy manana hery, de hoentiny bokin'ny Joba hoe indro eo amin'ny valahany ny heriny, zany hoe afaka manome hery ety miasa ho atsika Andriamanitra, afaka manovo hery amin'ny alalan'ny finoana amin'ny hoety miasa ao amin'Andriamanitra isika. Dia aseho ny aramoe asiany ozatra eny amin'ny kibony sy ny tanjany. Rehefa miteny ny testamenta taloha hoe kibo dia milaza fahavelomany zay, milaza fahasalamany zay, milaza hery ety mively miasa koa zay. No zany dia ao amin'Andriamanitra daholo no anivozantsika zany hery mety miasa, hery ety mijoro, hery ety mivaly zany. Am'izao andro de fantatsika fa betsaka ny olona lava fananana vokatry ny rivo-doza iny zay itaomana antsika mianakavy, ny fanolorana, ny fanampiana amin'ny fotoana tahaka zao no hijoroantsika vavolombelona fa miray ina isika, miray aina isika, miaina ny tenin'ny Soatra Masina hoe miara ory am'izay ory, miara mitomany am'izay mitomany, miara mitondra ny mavesatra. Amin'ny fotoana tahaka zao no anehoanany zany fijoroana vavolombelona zany. Zay no antony amelan'Andriamanitra andalovany reny rivo-doza ireny afahatsika mifanampy, afahatsika mijoro vavolombelona hoe ndreto zahay na de maro aza de iray aina ka izay mahazo ny namanay toy ny mahazo anay. De zany no fanahantsoavy manao hoe ao amin'Andriamanitra no anovozana hery nge, ndraindray mety viteny hoe tena efa tsy manan-kery-tsony, reraka, fiainana sarotra, etsetera de eto ny bokin'ny Joba de mampahery anao fa Andriamanitra ny mampatanjaka, Andriamanitra ny manome hery na hoety miasa, na hoety manompo, na hoety mijoro vavolombelona. Fa ny faharoa zay asehony ety andininy ity dia tsy hoe mampatanjaka ny rery, mampatanjaka ihany Andriamanitra. Fa rehefa matanjaka ianao de inona ny ataonao? Rehefa matanjaka ianao de inona ny ataonao? Rehefa matanjaka ianao de maiza misaotra an'Andriamanitra. Zay no antony hitansan'ny Joba an'io toko 5 milaza hoe avy amin'Andriamanitra ny herin'ny olona, ny biby no men'Andriamanitra hery tahaka an'itony behemota itony, ko ny olombelona koa no men'Andriamanitra hery, fa ny olombelona mitery an'Andriamanitra. No zany rehefa matanjaka ianao, rehefa mbi amin'ny fanomezan'Andriamanitra hery ianao de izao todia amin'Andriamanitra e. Aza atao hoe avy aminao daholo ny fahatanjahana satria matanjaka tahaky ny behemota angambana, tahaky ny elefanta, noho ny fahasalamana men'Andriamanitra, noho ny fahazavan-tsaina men'Andriamanitra, de izao manadino ny misaotra an'Andriamanitra, manadino ny mivavaka, manadino ny manaiky ho tantanin'Andriamanitra. No zany dia raha mitanisa ny tantaran'ny ny behemota eto na ny hipopotame Andriamanitra dia milaza fitaomana antsika mba hisaotra rehefa matanjaka, rehefa mahery, rehefa mandresy de tokony no mahay misaotra an'Andriamanitra fa tsy feno fireharihana sanatriny zany, na fizahozahoana sanatriny zany, na tsy fieritreretana ny hafa sanatriny zany, na fieritreretana ny hafa ho marefy noho ny tena ka dia azo ny fakapana hanitsakitsaka azy reny. Mitandrina isika ry havako malala fa avy amin'Andriamanitra ny hery, ary io hery velomen'Andriamanitra io azon'Andriamanitra esoriny io ao anatin'ny ray mpimaso monja rehefa tsy mahay mitantana ny herin-tsaina, ny herim-panahy, rehefa tsy mahay mizara, rehefa tsy mahafoy, rehefa tsy mitia an'Andriamanitra, azon'Andriamanitra lalana ange zany, impiry moa zany ny tsy efa nasehon'ny Soatra Masina. Afaka malala am'izao fiandohany ny herinandro zao de matoky fa mampatanjaka anao mihoatra lavitra noho ny behemota na ny hipopotame Andriamanitra, ary rehefa mbi amin'ny fahatanjahanao ianao de izao misaoran'Andriamanitra. Fa ny fahatelo farany zay aseho ny ty adininy ity de izao Andriamanitra dia mamelona sy mikarakara, mamelona sy mikarakara. De maka ohatra moa izy ao anatin'izany fahatanjahazika zany ka ao anatin'izany fiainana matoky an'Andriamanitra zany, toy izy manao hoe jereo ange ozy mamoaka hoanina ho azy ny tendrombohitra, mihinana bozaka izy ozy, biby ngeza be nefa mihinana bozaka, ary ny tendrombohitra manome hanina ho azy. Zava-mahagaga eo anatrehan'Andriamanitra zany ny bokin'ny Joba, zava-mahagaga.
biby ngeza be io fa Andriamanitra mamelona azy, ny tendrombohitra manome sakafo azy fotsiny. Ary je 150 mialokaloka eo ambanin'ny hazo loto izy, tsy manao trano izy, tsy manana fa dia ny zavaboary, ny hazo lota no andriny, ary any anaty zozoro fotaka izy, manalokaloka azy, ny hazo malahelo sy ny sisa rehetra. Zany hoe eo ny fahatanjahan'ny Behemonta, fa nefa kosa mihoatra lavitra noho zany ny fiahin'Andriamanitra sy ny fikarakarana. Zany de afaka malala ampahirizon'ny tompo ianao ao anatin'ny zavatsarotra lalovanao io, ao anatin'ny faharavam-pananana sanatria vokatry ny rivo-doza, ao anatin'ny zava-manahirana terak'izany rivo-doza zany, de izao matoky fa mety mandalo ranon lalina zay tahaka ny Jordana, noho izy manao hoe matoky izy na dia misy Jordana migorodana eo amin'ny vavany azy, mandalo rano mary tahaka ny Jordana, mandalo rano manita nery amoron'ny rano sarotra sonaona, fa zao anefa mandresy matanjaka satria manana an'Andriamanitra. Zany tiavako malala eo ny mety ho faharavam-pananana, faharavan-javatra vokatry ny siklôna, saingy matoky fa Andriamanitra zay nanome anao an'iny zavatra simba iny, mbola afaka manome anao mihoatra lavitra noho iny. Andriamanitra tsy manome tsifoifoy, fa matoy izy nanome anao Andriamaka, mbola afaka manome andray izy aty aoriana, fa matoky azy miankina aminy. Ary rety ohatra raisin'ny Joba ity hoe jereo ary itony ny hipopotama, karakarain'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra matanjaka, ataon'Andriamanitra tsy manana iana inona na inona, ko maika fa ianao. Fa ny farany indrindra zay ao anatiny ihany dia Andriamanitra mampandresy anao amin'ny fahavalonao. Hoy izy amin'ny andininy farany manao hoe moa misy mahasambotra ny Behemonta va raha mihiratra ny masony, raha azo ny fandrika izy misy mahatsindrona ny orony va, de tahaka izany koa ny mpanompon'Andriamanitra miankina aminy, mandresy ary tsy misy fahavalo mahakasika azy, na de ao anatin'ny zavatsarotra ry izy, de zao tsy misy mahakasika azy. Le afako sambatra ianao manana an'Andriamanitra, fa miorena aminy amin'ny finoana, mahay iza mifaly, mahay iza mankasitraka, mahay iza miankina amin'Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro, fa manao zava mahagaga ary afaka manao zava mahagaga ho antsika sy ho anao Andriamanitra. Mety ao anatin'ny fahasahiranana mandalo ihany ianao, fa izao miorena tsara. Jesosy Kristy Tompo, zay efa nandresy ny fahafatesanao antsika, rehefa vita ny asa fanompony to amin'ny hazo fijaliana de niteny izy hoe vita, tsy hoe vita ny aina fa vita ny asa fanompony, vita ny raharahana, vita ny rahanirahana azy de ty am'izao tontolo zao, vita saingy vita mbola mitohy. Inona ny mitohy? Mitohy mifona ao antsika ao ankavanan'Andriamanitra, mitohy mivavaka ao antsika, mitohy ny mampahery antsika, mitohy ny mahatonga antsika handresy ao anatin'ny sarotra, tahako izao ohatra raisin'ny bokin'ny Joba izao. Vaovao ny herinandro matoky, fa mampatanjaka anao Jesoa, matoky fa efa vita ny famonjena, azo ny famelan-keloka, de matoky fa hampandresy anao izy. Vavaka isika, Tompo am'izao zay ny am'izao atao masina, izay manaisotra ny tahotra sy ny tebiteby ety anatinay, manaisotra ny ankiviana teraky ny faharavan-javatra, ary mampiorona anay kosa ao amin'ny fisaoranao ny amin'ny zavatra rehetra. Da i Tompo ty herinandronay vaovao ty, vavak'izay ho an'ireo havanay zay mandalo zavatsarotra eo am-panarenana ny simba, eo am-pikarohana ny very, eo am-pitsaboana ny marary sy ny maratra, de ampahirezo izy ireny Tompo. Ianao no mampahatanjaka ny reraka, ianao no mampahery ny trotraka, de mivavak'izay ampahirezo ny izy atokantrano am'izao ora sy fotoana izao. Da io koa zay mba hifanampy, hifanohana, da io zay mba hahatsiaro ny teninao mandrakarivany ifampitondrana ny mavesatra. De mihoetsy tanjak'izay amin'ny fanomponanao amin'ity tontolo andro ty Tompo, aoka tsy ahafoina hasaraka anay ianao, meo anay ny herin-tsaina, ny herim-panahy handroso hatrany amin'ny asa tsara. Manamarina ny teninao Tompo, fa tsisy mahajanona eo anatrehanao Andriamanitra, de tario lalan'izay Tompo, mba ho mpandresy hatrany amin'izay lalana hitondranao indray amin'ity herinandro ty. Misaotra Jesoa. Amen.